anaraka azy. Ny fikasan'Andriamanitra antony nametrahana ny atao hoe batisan'ny fanamasina ka hahatongavany fanahin'Andriamanitra ho ao amin'ny isam-batan'olona izay atao hoe zanany sy mino azy ihany, dia ny ahatonga n'ireo olona ireo izay toeran'ny fanamasina io handeha araka ny lalàn'Andriamanitra. Satria hitan'Andriamanitra zany hoe ny zanak'olombelona na dia zanany ary, zany hoe olon'Andriamanitra, dia tsy mandeha araka ny lalàn'Andriamanitra, tsy mitandrina ny fitsipik'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Satria nahoana? Tsy hain'le olona ny manatanteraka lay zavatra takian'ilay lalàna. Dia tapa-kevitr'Andriamanitra hoe aleo apetraka ao anatin'ireto olona ireto ary lay fanamasina, dia io fanamasina io no hitarika lay olona handeha araka ny lalàn'Andriamanitra sy hitandrina ny didy sy ny fitsipika. Ho azavaintsika misimisy kokoa amin'ity androany ity zany hoe fomba ahoana no ahafahana manatanteraka an'izay, satria io teny io dia namafisina ihany atao amin'ilay Hebreo 9:7 zay tsy vakiko eto intsony zay milaza hoe ataoko an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony. Ny dikan'izay hoy aho dia zao le lalàn'Andriamanitra efa nisy hatr'izay ary hitan'ny olona, ianaran'ny olona, vakian'ny olona, hain'ny olona tsara, fa saingy tsy tanterana. Zany hoe miezaka le olona hanatanteraka n'le zavatra takian'le lalàna, fa saingy tsy mety ho tonga eo amin'ny fiainana zay. Dia ny zavatra nataon'Andriamanitra dia zao, le sain'le olona mihitsy no natao sy novaina ho saina mpanaraka sy mpakatony lalàna, ary le fo ihany koa no novaina ho fo vaovao mifanaraka amin'izay zavatra voasoratry ny lalàna. Zay mantsy le teny voasoratra raha ohatra ka io Ezekela io ihany no raisitsika eo amin'ny 5:20 dia hoy izy hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo. Zany hoe tsy hoe soratana ao anatin'ny fo koa re tena sokirina mihitsy le didy hoe zao le didy, zao le lalàna, fa io fon'ny olona io zany fon'izy mbola tao amin'le ota dia tsy mahay manaraka ny lalàna satria nahoana? Andevon'ny ota. Dia novaina ho fo vaovao, fo mifanaraka avy hatrany amin'ny voasoratry ny lalàna. Zay ny tariketran'Andriamanitra nametraka an'le hoe fanamasina atao anatin'ny olona, dia zay ny dikan'le hoe ataoko an-tsainy ny lalako sady soratako ao am-pony. Izany no mampitatsika ary hoe ao anatin'izao vanim-potoana misy antsika zao na ny vanim-potoana tao aorianan'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana ary, dia maro no mametraka hevitra hoe rava izany lalàna izany, tsy ilaina intsony no mitandrina ny lalàna sy ny didy, satria nahoana? Efa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary efa nitsangana tamin'ny maty. Dia izahay aloha dia mametraka mazava tsara amintsika hatrany, dia ny mbola eto am-piandohana indray, satria ivadika resaka momba ny lalàna sy ny didy zany tsika manomboka eto dia zao no tiako tenenina voalohany hoe apetraka ihany ny teniko fa tsy eketsika ho fahamarinana raha tsy voasoratra ao anaty baiboly. Ary zay rehetra voasoratra ao anaty baiboly sika rehetra miara manapa-kevitra hoe andao ekena, zany no izy, zay natao hoe marina izay. Ny maro dia mieritreritra fa rehefa maty Jesosy dia mino an' Jesosy dia ampy zay, ary eo no milaza hoe sika tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Zany rehetrarehetra zany no hidirantsika fa zao ary rehefa maty ary Jesosy dia nazavaintsika fa io fanamasina ao anatin'ny olona io dia tsy iza fa Jesosy Kristy ihany io, ary rehefa ao anatin'ny olona io Jesosy Kristy io dia izay le atao hoe mino an' Jesosy. Tadidinao angamba ny fampianarana mikasika ny atao hoe finoana miresaka an'izay zavatra izay. Ka rehefa tonga amin'ny hoe mino an' Jesosy io le olona, zany efa maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty dia miditra ao anatin'ny olona anankiray amin'ny alalan'ny fanamasina, zay ny fiainan'ny olona atao hoe mino an' Jesosy. Dia andao ny baiboly no jerena hoe move ilainy sa tsy ilainy intsony ny mitandrina ny lalàna, na ihany koa move mbola manan-kery sa tsy tokony ho tandremana intsony zany lalàna izany rehefa ao anatin'ny olona ny finoana na ao anatin'ny olona Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Romanina 7 ary no amalitsika izay fanontaniana izay dia ny andininy fa 1:30. Romanina 7 dia andininy 1:30. Eno tsara ary ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe
koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika, sanatria zany fa mampiorina tsara ny lalàna isika. Everiko amin'ny fijeriko tsy miangatra fa dia teny mazava dia mazava amintsika menakavy zany. Mipetraka ny fanontaniana hoe mino an' Jesosy ianao, foana ny lalàna sa tsy foana? Maty Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty, foana ny lalàna sa tsy foana? Ao anatinao ny fanahy masina Kristy Jesosy, zay le atao hoe finoana, foana ny lalàna sa tsy foana? Dia ny valiny mazava be eto manao hoe mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Asa zay voasoratra anatin'ny baibolinao hoe eny ve sa hoe angamba? Fa ny zava-marina dia zao sanatria zany. Tsika malagasy moa dia matetika mampiasa n'ity teny hoe sanatria ity, izay tena matetika ny olona miteny an'izany efa avy nandresy lahatra ary manana foto-kevitra be tena tsy azo no hovaina mihitsy, tsy azo ozongozonina mihitsy. Dia zao ny mahatonga ny olona miteny hoe sanatria dia tsy hanaiky noviana izy. Zay ny zava-marina. Ka tahaka izany koa ity teny ity hoe raha vary ve ny lalàna na hoe foana ve ny lalàna rehefa tonga ny finoana, dia ahoana izy? Sanatria zany. Zany hoe tsy isy zany, tsy marina zany, sanatria zany. Dia namafisiny ary hoe mampiorina tsara ny lalàna isika. Zany hoe ao anatin'ilay hoe finoana na lay Kristy ao anaty na taorianany nafatesany teo amin'ny hazofijaliana, dia vao maika miorina ary ny lalàna fa tsy sanatria rava ary tsy sanatria akory foana. Inona ary no antony zany dia andao hijery antsika eo amin'ny Romanina io ny fahataterahan'izay zavatra izay hoe tsy foana ny lalàna fa vao maika miorina tsara. Dia nahoana moa? Satria voalaza tao amin'ilay Hebreo 9:9 mivakitsika iny ny teny manambara an'izay zavatra izay zany hoe vao maika ilay izy lasa oapo, le fo mihitsy ny lasa fo mpanaraka ny lalàna, le saina mihitsy lasa saina mpankatò ny lalàna. Dia hoazavaiko ny dikan'izay amin'ny alalan'ity teny ity. Romanina ary 9:9 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Romanina 9:9 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe: ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina no nahafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny lalàn'ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna, satria ny nofo no nahalemy azy, dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, naka ny endriky ny ota, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo, mba ahatateraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika, izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Maro aloha no heveriko fa hoe tsy mahazo an'ity teny izay mivakitsika faran'ity, satria maro ny diso-hevitra amin'izy io. Eo amin'ny voalohany zao dia ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia io le adikan'ny olona vilana foana raha ohatra ka lalàna zao ny resantsika. Dia zao be dia be zany mieritreritra tsy ilaina intsony mitandrina ny lalàna, satria nahoana? Efa tsisy fanameloana intsony ho antsika eo amin'ny Jesosy Kristy. Dia zay le izy. Ka zao arao tsara ny fanazavana fa ny tokony ho fantarina ihany koa aloha dia hoe ao amin'ny Jesosy tokoa ve ianao sa tsy ao amin'ny Jesosy? Satria raha le Efesianina 1 andininy 7 izay mivakitsika teto ihany koa tamin'ny fandarana farany no araisina zao iza moa natao hoe ao amin'ny Jesosy? Dia zao avy ny famaritana. Nandreten'ny fahamarinana izy aloha, dia nanaiky an'izany, nino an'izany ary nanaraka an'izany, dia ao amin'ny Jesosy izy dia nomena fanahy masina. Fa raha tany ity ka ataoko hoe tsy nandreten'ny fahamarinana ianao na nandre ihany fa tsy nanaraka ary tsy nino fa nanohatra, mbola tsy afaka miteny hoe ao amin'ny Jesosy ianao. Ka rehefa nandre ny tenin'ny fahamarinana zany le olona ka manaraka an'izay, tanteraka angety tsisy fanameloany ty, satria nahoana? Manaraka ny fahamarinana izy tsinona. Fa raha mandany fahamarinana aza tonga dia mieritreritra ny tenany hoe tsisy fanameloana ao anao. Eo amin'ny andininy faharoa dia io zay fa ao amin'ny Kristy zany hoe rehefa ao amin'le hoe nanaraka ny fahamarinana, misy ny fanahy masina, dia zao no nazavainy hoe ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fananaina no nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Tsy misy karazana lalàna hoe lalàn'ny fananaina zao avy.
na hoe lalàn'ny fahafatesana sy ny fahotana zao avy fa ny lalàn'Andriamanitra de ray ihany, ary io de lalàn'Andriamanitra io, fa ny lalàn'ny fananaina de reny nazavaintsika tamin'ny resaka atao hoe famonjena ireny, le hoe fanesorana ny ota ao anaty zay tsy vita afa-tsy tamin'ny rany Jesosy no raisina tamin'ny alalan'ny rano, tanterahana amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay mahatonga azy hoe lalàn'ny fananaina, de iny no nanafaka n'le ota tao anatin'ny olona. De rehefa afaka iny ota iny a, de miverina am'le nazavaintsika voalohany teo hoe Jesosy am'izay no mitoetra ao anatin'ny olona io a, de Jesosy am'izay no mitarika azy anaraka an'le lalàn'Andriamanitra am'izay. Zay no atao hoe lalàn'ny fananaina zay. Ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana kosa de tsy misy afa-tsy le Romanina 7:14 hatrany amin'ny 7:7 izay efa nianarantsika daholo a mikasikasika zany hoe ota izany. Ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana de zao: te hanao tsara le olona fa tsy afaka, fa le sitrapon'le ota ao anatiny ihany no tsy maintsy ataony satria otany ao anatiny. De zay ny fiainan'ny olona hatr'izay. Fa rehefa tonga Jesosy de le nazavaiko telo hoe lalàn'ny fananaina, de iny no nanafaka azy am'izay, de tonga afaka izy. De nazavainy iny eo amin'ny 9 izay zavatra zay zany le hoe nataon'ny lalàn'ny fananaina, zay tsy inona fa le hoe nafana tamin'ny rany Jesosy sy ny sisa nazavaiko teo. De io no azavainy eo amin'ny 7 hoe zay tsy hain'ny lalàna, inona ny tsy hain'ny lalàna? Le nanafaka an'le ota tao anatin'le olona, zany hoe lay lalàn'ny fananaina nitondra fiainana vaovao tao anatin'ny olona. Zay zany de tsy hain'ny lalàna zay a, satria ny nofo no nahalemy azy. De vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany, efa nazavaiko teo, naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo. De eo amin'ny 14 zany tsindritsika am'izay hoe mba zay rehetrarehetra zay zany no nataon'Andriamanitra, zany hoe naniraka ny zanany izy, nandatsaka ny rany, de iny raha iny no raisin'ny olona amin'ny alalan'ny rano, de miala le ota ao anatin'ny olona anankiray. Rehefa miala le ota ao anatin'ny olona anankiray, miditra am'izay Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany rehetrarehetra zany no natao mba eo amin'ny 14 mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Tanteraka am'izay zany le zavatra ilain'ny lalàna. Teo aloha zany lalàna de mitako foana hoe aza manao an'zao, aza manao an'zao, aza manao an'zao. Saingy ny bana tao anatin'ny fiainan'le olona de le hoe lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. De te hanaraka an'le lalàna izy fa tsy mety tanteraka, fa le mifanohatra am'le lalàna ihany no lasa tanteraka satria otany ao anatiny. De nesoron'Andriamanitra am'izay le ota tamin'ny nandrahana ny zanany, lasa Jesosy am'izay ny ao anatin'ny olona. Ny antony nametran'Andriamanitra le Jesosy ao anatin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina ao a, de mba hoe am'izay zany de tanteraka le olona am'izay le zavatra takin'le lalàna na le hoe ilain'le lalàna. Da tsika tsara fa mifameno a, zay mantsy le Ezekela 4:30 teo zay hoe ahatonga le olona andeha araka ny lalàna, zany hoe amafisany ty Romanina 9 ty ihany a. De inona moa le takin'ny lalàna? Ny fahamarinana. Zany hoe zay zavatra lazain'ny lalàna, zay zavatra takin'ny lalàna, izany no atao hoe fahamarinana. Kanefa tsy tanteraka le olona le izy satria otany tao anatiny. Fa rehefa tonga am'izay le hoe finoana lasa ao anatin'ny olona Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, de iny no mitarika azy ahatanteraka an'ilay zavatra takin'ny lalàna. Zany hoe zay zany le fahatanteran'le hoe ao ataoko am-pony lalàna, ho ataoko an-tsaiko ny lalàna, ao an-tsainy lalàko sy hosoratako ao am-pony. De rehefa tonga eo am'izay ny olona dia inona ary ny vokatra entiny zay zavatra izay? Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana 2:5-7. Korinthiana 2:5-7 zao ny voalazan'ny teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Hitantsika mbola miverina ihany le teny hoe ao amin'ny Kristy. Ny olona ao amin'ny Kristy zany de mazava loatra fa manana an Jesosy na ny fanahy masina ao anatiny. Efa afaka tamin'ny fanandevozan'ny ota, nandalo teo amin'ny batisan'ny rano, satria ny fomba iny le rano iny andraisana andrahan Jesosy, maty amin'iny le mandevon'ny ota anazy, de avy eo mandray ny fanahy masina izy, Jesosy Kristy fanahy masina raisiny io. Talohan'izay nandreten'ny fahamarinana izy
ary nanaraka an'izany de zay no atao hoe ao amin'ny Kristy. De amafisiny etany raha misy olona ao amin'ny Kristy de zao izy olom-baovao izy, ary tena marina zany. Tena marina zany satria le taloha le andevon'ny ota de mitondra any amin'ny fahafatesana, tao anatin'le hoe lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. De ny lalàna amin'iny tia no tanterahana fa saingy tsy mety tanteraka aminy mihitsy. Fa le ao amin'le hoe olona vaovao, hoe indreo fa tonga vaovao reo efa lasa ny zavatra taloha. De zao le vaovao kosa amin'ray de le Jesosy Kristy na le fanahy masina no ao anatiny. De iny fanahy masina iny no nanovan'le folo ho lasa mpanaraka na hoe mahatanteraka n'ilay zavatra takin'le lalàna. Zay le Romanina 9:20 teo. De zay le hoe hosoratako am-pony lalako sady ataoko ao an-tsaina. Tsy ezaka avy amin'ny herin'ny tenan'ny olona intsony zany no manatratra n'le zavatra takin'ny lalàna, fa lasa le fiainany mihitsy no tonga de fiainana mifanaraka amin'ny zavatra takin'ny lalàna. Ohatra, raha misy zao ohatra ty hoe mpisotro toaka. De maro ny olona no ohatry ny tia ho afaka amin'izany fisotroana toaka izany, fifohana sigara sy ny karazany sy ny toetra maro isan-karazany. Fa zao zava-misy tsy vitan'ny herin'ny tenan'ny olona mihitsy zany miala amin'io. De ohatra hoe indraindray izy marary de miteny ny dokotera hoe ianao zany tokony tsy hisotro toaka intsony ianao, na tsy tokony hifoka sigara intsony ianao. No le aretiny sy no niteny le dokotera de tena mifeny tenana izy tsy hisotro na tsy hifoka intsony. Fa ny ao anatiny hoe tena te hisotro be ary tena te hifoka be. De zay mahatonga anazy rehefa hoe tonitony le aretina de miverina amin'iny indray izy. Zany hoe le dokotera zany sy le teny le dokotera hoe aza mifoka sigara ianao na aza misotro toaka ianao, zay le lalàna zay. De noho izay teny zay fotsiny sy hoe mba atahorana tsy hiverenan'le aretina de tsy misotro le olona, satria raha vao misotro de matoatra hoe marary indray raha mandika an'io. De miezaka mafy izy miafy be, tena miafy be mihitsy. De rehefa afaka le aretiny verina amin'izay izy satria tsisy atahorana intsony. Ohatr'izay zany ty resaka ty hoe le olona taloha zany de ohatra ny olona marary io. Te hisotro izy fa tsa. De ohatr'izay koa zany le olona tamin'izay fotoana zay le ota ao anatiny zany mitaky foana hoe zao atao, zao atao, zao atao. De te hanao an'izany mafy izy fa matahotra satria ny lalàna miteny hoe aza manao an'izao. De miafy tanteraka, indraindray tsy voafy le izy. Fa le olona vaovao tsy ao anatiny intsony zany le hoe te hanao an'izao, te hanao an'izao, te hanao an'izao. Ohatrany hoe raha raisina le ohatra teo hoe le mpisotro toaka sy mpifoka sigara teo, hoe be deabe zao ny olona mivavaka de afaka amin'ny sigara, tsy ao anatiny intsony le hoe te hifoka sigara, te hisotro toaka, fa saingy tsy afaka. Fa izy mihitsy ny lasa tsy te hisotro toaka intsony, lasa tsy mitady sigara intsony sy ny sisa sy ny sisa. De ohatr'izay koa zany ty olona hoe olona vaovao ty, tsy hoe io le lalàna de tsy te hanao an'izao intsony izy, fa izy mihitsy zany lasa hoe tsy te hanao an'ity, hanao an'ity, hanao an'ity. Zay zany le hoe olona vaovao. Zany hoe mbola mazava sy mipetraka tsara treto. Fa tsy misy mihitsy ny ilika ahafahantsika miresaka sy milaza fa tsy manaraka ny lalàna intsony ny olona, na hoe tsy mitandrina ny lalàna intsony ny olona rehefa ao Jesosy. Fa vao maika ary araka ny tenin'ny Romanina mivakitsika teo hoe mifanaraka, manaraka, zay le hoe mampiorina tsara ny lalàna isika. Mady fa ifaraparina indray ny fotoanantsika fa de zao misy andininy tsoratra masina vakitsika ity asa mety ity angambany aloha no vakitsika farany manamafy izany rehetrarehetra izany. Rehefa hitary hoe manahoana sy manahoana le fiainan'le olona de andeontsika maka tenin'Andriamanitra anankiray na mafisana marina hoe na de ao anatin'izao vanim-potoana zao ary anie ao anatin'ny atao hoe fahasoavana iverin'ny olona hoe tsy ambany lalàna intsony fa ambany fahasoavana. Inona no hevitra napetraky ny soratra masina mikasika an'izany atao hoe lalàna izany eo anatrehan'ny fahasoavana. Romanina 9:9, andininy 4:12 sy 5:10. Romanina 9:9, andininy 4:12 sy 5:10. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zao ary mivaky ny teny. Fa ny ota tsy hanakery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo fa ambany ny fahasoavana. Ahoana ary? Anota va isika saingy tsy ambany lalàna fa ambany ny fahasoavana? Sanatria zany. Mbola miverina ihany le hoe sanatria zany. Somary fanontaniana no mipetraka amintsika
ahoana ary anota va isika? Inona moa natao hoe manota? Efa nomeko anao itoko sy andininy io ndray andro ao amin'ny Jaona voalohany, toko 7 andininy 4.